Ny voyage astral na fitsangantsanganana astraly raha dika teny gasy tsotsotra. Raha ny tena dika ny tsotsotra nefa dia fivoahan'ny fanahy miala ny vatana na mivoaka ny tranony satria ny vatana dia tranony fanahy. Maro ireo tia hanandrana izany voyage astral zany. Fakalazaina fa zavatra mora resaina nefa sarotra tanteraina zany saingy amin'ny lafiny iray dia zavatra mora atao ihany koa satria tsara ho fantatsika fa isika olombelona dia manao voyage astral isan'andro na isan-kalina. Isaky ny matory isika dia manao voyage astral. Mandeha any amin'ny dimension hafa ny fanahy rehefa ilay matory iny ny olona iray. Amin'ny fotoana io no manana fialan-tsasatra ny fanahy ary afaka mihaona amin'ny toerana iray any amin'ny plan astral izay misy ireo fanahy maro mitovy aminy. Isy karazany roa ny atao hoe voyage astral. Ny iray dia ny voyage astral fanahiniana na manana fahatsiarovan-tena ilay olona na tonga saina tsara ilay olona manao ilay voyage astral ao anatiny fandinika-tena na méditation no ahafahana miaina io. Fivoahan'ny fanahy ao anatin'ny vatana io. Raha fanahiniana izy io dia afaka miaina tanteraka amin'ilay fanahy ilay olona any amin'ny toerana masina na dimension astral izay andehanany ilay fanahy. Miaina amin'ny fahalalana tanteraka izy, mahazaka tena tanteraka ilay fanahy rehefa mivoaka ny vatana. Tonga saina tsara ilay vatana ary mahita ny toerana rehetra sy ny fomba fiainan'ilay fanahy amin'ilay toerana anaovan'ilay voyage iny. Ahoana nefa no ahafahan'ilay vatana miaina izany raha ohatra ka mizara roa ny voyage astral ka ny andiany voalohany dia ny fivoahan'ny fanahy ny vatana rehefa matory iny isika ary ny faharoa dia ny voyage astral fanahiniana. Tsotra ny valin'izany. Samy afaka manaraka sy mahafantatra ny toerana lian'ilay fanahy na amin'ilay ianao matory iny na amin'ny anao manao voyage astral fanahiniana. Ny tsy mampitovy azy fotsiny dia mila miditra lalina amin'ny fandinihan-tena na méditation pleine conscience ilay olona na fahatoniana tanteraka ny vatana zany hoe mila miditra tanteraka sy mifandray tanteraka amin'ny ao anaty na ny moi intérieur ny fiantsoana azy amin'ny teny vahiny ary tsy maintsy mifoha ihany koa ny 5 sens na ny 10 matière izay mifandray amin'ny ratsan-tanana 10 dia ny fandrenesana, fofona, tsiro, fikasihana ary ny fahitana izay mifandray ihany koa amin'ny ratsan-tanana dia ny ankehibe, ny afo, ny fanondro, ny rivotra, ny ratsan-tanana vovoana, ny etera na ny akasa, ny ratsan-tanana manaraka azy dia mifanitsy amin'ny tany ary ny ankehikely mifanitsy amin'ny rano. Izany hoe ireo ratsan-tanana 10 ireo dia mifandray amin'ny matiera 10 ao anatin'ny univers ary mifandray vatana amin'ny 5 sens ihany koa. Alohany hiditra amin'izany voyage astral zany dia mila mifoha ireo 5 sens ireo mifandray amin'ny matiera 10 ireo mba ahafahana miaina malalaka sy mazava tsara amin'ny dimension ambony be izay toerana lehan'ilay fanahy. Tsy dia misy atahorana ny manao voyage astral satria mifatotra amin'ny tady volafotsy ny vatana ka tsy misy tokony ahavery ilay fanahy fa afaka miverina haingana na haverinao tompony vatana amin'izay itiavanao haingana ny fanahinao raha ohatra ka misy atahorany vatanao na misy tsy azoazo ny vatanao amin'ny anao manao voyage astral iny. Ny taotra ny fahaverizan'ny fanahy amin'ny vatana amin'ny anao manao voyage astral iny no resaina eto hoe tsy dia misy atahorana satria ilay fanahinao dia mifatotra amin'ny tady volafotsy amin'ny nombril na amin'ny fotranao iny dia zay ny atahorana azy hoe tsy misy fotoana na tsy misy tokony atahorana hahavery ilay fanahy saingy tsy tokony afangaro ny fahaverizan'ny fanahy tampoka satria afaka very eny ampanidinana eny ny fanahy fa zavatra hafa tena samihafa ny antony mahatonga izany ary tranga samihafa no mahatonga izany fa tsy voatery ho voyage astral. Mety ihany koa ilay fanahy no very tampoka ny vatana na ny tranony rehefa maty tampoka ilay vatana ohatra hoe novonoin'ny olona na voan'ny accident ohatra ilay vatana dia maty tampoka. Very ny vatana eto ary very tampoka sy very tanteraka ilay fanahy ka tsy hitan'izay elehany ka lasa mijanona iriry eo amin'ny toerana misy na nahavery ilay vatana izy satria tsy fantany loatra hoe ilay vatana nisy azy teo inany ka tsy afaka ampiasainy intsony ka ny mirenireny io no afaka ataony.
Raha ohatra kosa indray ilay fanahy efa manana fahendrena na efa ambonimbony grady ilay izy, zany hoe fanahy efa niverimberina matetika na efa nanao incarnation matetika tety an-tany, nanao ny asany mahafanahy azy na ny mission divine, dia manana fahalalana manintona olona, manana fanahy mitovitovy aminy izy mba mangataka fanampina amin'ilay fanahin'ilay olona mba hiverenany any amin'ny toerana misy ireo fanahy namany. Fomba maro no afaka ataon'ilay fanahy amin'izany fotoana izany. Afaka mampiasa tahotra, mampatahotra ilay olona izy mba hanintona ny fanahin'ilay olona hijery azy hifantoka aminy. Afaka mampanofy olona izay atokisany na olona manana fanahy mitovitovy degré aminy izy, mangataka fanampiana hoe very ety amin'ny toerana ohatra izao aho ka mila fanampiana, dia amin'ny alalan'ny nofy na tsindrimandry na zavatra kisendrasendra manjoy ilay olona izay ampanofisiny iny na sitominy iny no ahafahany mifanantona sy mahatsapa ilay tian'ilay fanahy very hambara amin'ilay olona. Ny voyage astral dia tsy mitovy ny fotoana ety an-tany sy ny any amin'ny dimension andehanan'ilay fanahy ihany. Mety 2 segondra fotsiny ny andehanan'ilay fanahy, fa mety ho adiny 2 na 30 minitra zany amintsika ety an-tany. Ny tombontsoa amin'ny voyage astral dia afaka manova ny fiainanao amin'izay ilanao azy anao ao anatin'ny fahatoniana tanteraka iny, satria ny ao anatinao no miaina sy mifandray tanteraka aminao eto, ary ny fanahinao ao anatin'ny univera tanteraka any amin'ny dimension hafa any, ny dimension andehanan'ny fanahy tsy voatery ho any ambony foana, fa na any ambanin'ny tany dia misy dimension masina sy toerana afaka andehanan'ny fanahy ihany koa. Amin'ny fotoana io dia afaka mifandray amin'ny fanahinao ianao amin'ny alalan'ny espritnao ianao. Ao koa tsy afangaro ny âme sy ny esprit, zavatra samihafa ireo ary samy manana ny asany. Ny âme na ny fanahy dia ilay mifatotra amin'ny alalan'ny tady volafotsy iny ary tsy mety maty. Io ilay tenanao mahanao anao. Ny esprit kosa dia ny aina, ny rivotra miditra sy mivoaka amin'ny orona na amin'ny vava. Iny no antsoina hoe esprit. Rehefa ao anatin'ny fandinihan-tena tanteraka ianao na ao anatin'ny méditation dia tsara mifantoka amin'ny aina na ilay rivotra miditra amin'ny orona iny amin'ny alalan'iny no hanomezanao sakafo ny fanahinao, ary iny no antsoina hoe prana na antsoina hoe mana amin'ny kristiana na amin'ny jiosy. Ka amin'ny alalan'io rivotra na amin'ny alalan'ny aina no ahafahanao mifandray amin'ny fanahy ao anatin'ny voyage astral ka ahafahanao mamorona fiainana na faniriana vaovao. Ohatra, raha manana olona tianao ianao ho lasa ho vadinao, tianao ho lasa vadinao dia manararaotra amin'iny fanahinao tony tsara iny ianao dia mamorona sary na horonan tsara na visualisation ny fiantsoana azy amin'ny teny vahiny. Mila atao tsotra fa mafonja ny sary atao ao, ary tokony atao amin'ny temps présent, zany hoe anio fa tsy omaly na raha pitso. Mila miaina anatin'ilay nofy dimensional ianao, miaraka sy sambatra miaraka amin'ilay olona tianao ho lasa vadinao, na ianareo roa manodidina ny havany na ny manodidina ny namany miaraka miaina na mitsangatsangana miaraka amin'ny ankizy. Ohatra, raha toa ka maniry te hiteraka amin'ilay olona ianao any aoriana. Raha tena mazava tsara ireo sary ireo ka miaraka amin'ny émotion, zany hoe miasa daholo ireo 5 sens ireo, henonao ny asambaranao miaraka amin'ilay olona, enao ny feonao na ny feonareo izay manodidina ilay olona na ny feon'ilay olona izay tianao. Ny fofona, na izany fofona tany na izany fofona sakafo manodidina anareo roa, zany hoe tsara misy émotion mba ho tsapany fo ilay faniriana, ka amin'ny alalan'ny émotion na fihetsepo izay mivoaka eo no hamorona ny fanahinao ilay izy ilay faniriana izay tianao, ary avy amin'ny alalan'ny tanjaka ny vibration omenao eo no mampalaky ny valin'ny zavatra irianao. Raha ataonao matetika izy dia haingana kokoa ny valiny. Mitovy amin'izay ihany koa ny faniriana na ny harena na ny fahasalamana. Ny espritnao na ny ainao dia matanjaka ary afaka mamorona ny tsy misy, saingy miankina amin'ny finoana sy fahatokisa-tena izany. Miaina voyage astral ihany koa ianao isaky ny alina. Ilay nofinao iny no fiainana mivantana iainanao amin'ilay fanahinao any amin'ny dimension hafa. Misy matadidy ny nofy, misy tsy matadidy ny nofy, ny saingy. Raha ny marimarina dia samy manofy daholo ny olombelona rehetra ety an-tany, saingy ny inconscientnao no mandidy sy manapaka hoe omeny anao ve lay horonan-tsary mivantana mba hadadizanao n'ilay nofinao na tsy omeny anao. Zany hoe ny inconscientnao no mamadika ilay nofy na manome izay tiany tokony hahatsaranao mba hiarovany anao. Rehefa matory sika dia
mandefa écran géant mivantana ny fanahy. Io arakaraka ny zavatra farany nanamarika ny tontolo andronao no asehony anao eo na asehony anao eo mba handinihanao tena na hanovanao ny fiainanao. Raha ohatra tezitra ianao na mijery tantara mampatahotra ohatra dia ny émotion na fihetseham-po farany ambony tamin'ny tontolo andronao ina no enregistré ny fanahinao ka asehony ilay fanahinao amin'ny alalan'ny fahitalavitra lehibe ary misy hafatra miafina ao ambadika iny sary asehony anao iny dia anjaranao mandinika azy hoe inona ny dikany ilay hafatra, inona ny hafatra miafina ambadika ny ity nofo ity, inona ny tiany ambara amiko, nefa toa mampatahotra nefa ny nofo izay nataoko teo ka inona ny dikan'izany. Tsara raha alohany atory tsy mila tezitra, tsy mijery zavatra mampatahotra fa mila faly foana, mila pozitiva, sambatra alohany atory dia mila amina kokoa ny fifandraisany fanahinao aminao amin'iny fotoana iny. Ity fanahy ity dia mizara telo, zany hoe mizara telo ny fanahin'ny olombelona. Misy ny fanahy ambony ary misy ny fanahy afovoany ary misy ny fanahy ambany. Mifandray amin'ny voyage astral ihany koa ireo ka amin'ny alalan'ny fifandraisan'izy telo ireo no mahazanahary antsika olombelona aoriana kely eo. Ity indray no resantsika manaraka fa samy miala lavitra. Misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany.